Alleloia. Dia amin'ny fiferina lehibe indray a lasa mba malalana no iarana amintsika amin'izao fotoana no izao a. Dia tonga indray ny fotoana izay rahantsika atao anatin'izao fandarantsika. Vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a, ny Aki radio a, ny Aki media ary ny mpikambana atao anatin'ny vavaka fiambenana. Dia ho tahin'Andriamanitra daholo indray anie a isika tsirairay avy a. Dia ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetrarehetra izay trantso eto amin'ity androany ity. Dia miaraka eto indray tsika anatin'ny adiny iray sasany a. Dia ifampahery ao anatin'ny hira, vavaka, tenin'Andriamanitra. Dia matoky fa ifampahery amin'ity androany ity a. Ary matoky fa raha hiditra eto anao a, mety kivikivy, mety ketraketraka hiala eto anao tsy tahaka izany intsony a. Alleloia. Fa hitraky ianao a, ahery ianao a, dia ho feno fifaliana ny fiainanao satria tenin'Andriamanitra no ifampizarantsika eto. Ka dia tonona amintsika ny fiadanan'ny tompo a, raha androany anao vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra ny ahatongavanao eto a, fa misy raha ilanin'ny tompo anao. Ka dia tongava soa aretatra amin'ny farany a, aza manaiky raha tsy tahin'Andriamanitra ianao a, araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy avelako raha tsy tahinao aho Jakoba. Alleloia. Dia ho tahin'Andriamanitra anie a isika tsirairay avy. Tahin'ny tompo a ranam-baviaina ny hitako niditra voalohany teo raha tsy diso a. Ranam-baviaina, Marie Gilda, Erika Raka, Tsiry Amboaramiel, Itody Rahonosoa, Aried, Robin Full of Grace, i Anitra Nirina, Itody Rahonosoa, Roly Anisa, Naira Keron, Verselina, Saondra Raza, Rodine Marie, Soameva, Tojo Mikael, Sandolan Irina, Razana Monika, Lantony Irina, Rasoeriniana Nathalie, Olkaraja Mandimby, Lantony Irina, efa narabeko teo Mama Valtina, tahin Jesosy daholo tsika rehetrarehetra, Melovli, Mioraka, Falra Eritovo, Iaja Skapatichi, Soameva efa narabeko teo a, Mampionina, Yama, tahin Jesosy daholo tsika rehetra, Olkaranorosoa, Nerina Rodriguez, Mami, Alleloia. Mino fa voarabako daholo angambontsika tsirairay avy a. Tahiry Mario, tahin Jesosy tsika rehetrarehetra dia matoky sy mino fa hiaraka eto hatramin'ny farantsika. Androany moa dia ny ekipa iaraka amintsika eto androany a dia ranabavitsika Rodine, vavaka fanombohana, ny ranabavitsika Selina ho hitondra tenin'Andriamanitra, dia i ranabavitsika Berta no hitondra ny vavaka ho an'ny firenena. Ka dia matoky sy mino fa ifampahery aminareo a zay a efatra menadamo ty androany ity. Armande Lalao a tahin Jesosy a, Claudette Prévost tahin'Andriamanitra. Alleloia. Andao ary a milohan'ny zahatrehetra daholo tsika hivavaka ametraka izao fotoana izao a eo am-pelatanan'Andriamanitra eraka amin'ny anabavitsika Rodine. Mino fa tadidinao daholo ny tarehan'izy ireo a. Androany tsika tsy misy sary aloha a, raha pisy indray tsika vao misy sary ho an'ny mpandray anjara. Tahin tompo anabavy Rodine, anao ny fitenenana. Tahin'ny tompo pastera, tahin'ny tompo tsika tsirairay avy izay miatrika amin'izao fotoana izao. Dia mba hiara hivavaka tsika hanapetraka izao fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Hivavaka. Jesosy malala mbola faly misaotra anao izahay Jesosy io, satria mbola nitantanina sy narovana izahay nandritra n'iny herinandro iny. Ka tonga amin'izao herinandro, andray vaovao herinandro izao izahay Jesosy malala misaotra betsaka amin'ny fitantananao anay, amin'ny fierovanao anay nandritra n'izany. Misaotra amin'ny famindramponao izay nasehinao teo aminay tsy avery avy reto. Misaotra Jesosy malala satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Lehibe tokoa Jesosy ny famindrampo izay nasehinao teo aminay. Ankehitriny Jesosy raisy izany fisaorana izany. Ary ndreto izay tsy avery avy reto Jesosy malala raha misy izay zavatra izay tsy araka ny sitraponao Jesosy izay nataonay dia ifonanay izany. Avelany heliko tsirairay avy mamindrafo aminay ianao. Ka raisy ny fonay Jesosy hatolotra ianao mba fanatitra velona ankasitrahanao izany. Izany Jesosy no apetraka eo aminao. Ary ankehitriny izay Jesosy ndreto ny mpanomponao Andriamanitra maro amin'izao fotoana izao. Vognina handeha hiatrika izao fotoana eto Jesosy malala hafiangany diany. Oka ianao hitahy azy amin'ny asa izay atany mba ho tafiatrika izao fotoana izay ata eto izao Jesosy malala ary mangataka ny fananany masina tompo ary tsaho eto amin'ny isany tsirairay avy na ny
tonga izany teny izany eto androany na reto mpiaino fotoana izy reto Jesosy dia anahandrotroka ny fananany masina mba ho bitsika ao am-po Jesosy malala o izay hitonga ny teninao anao Andriamanitra no omba azy mandrakariva anao Andriamanitra ampiteny azy mba tegna hampahery reto vahoakana reto izany teny izany ary ho fikitra eo am-ponin'izy reto Jesosy malala o ary ny mpanompona izay hamela belatra ny toriteny anany hampahiritra ny masina na Andriamanitra mba hanatanteraka izany fotoana izany fitoriana ny tenina izany ary ny vavika firenena apetraka eo am-pelatanana mba voninahitra ny anarana hamirapiratra eo amin'ny firenenanay koa izany Tompo malala o mirotsaha eto ana Jesosy malala o satria raha tsy eto ianao Jesosy tsy misy zavatra izay vitanay Tompo kanefa miaraka aminay izay manana izay hery lehibe engane Tompo samby hanana hery reto vahoakana reto ary samby hifikitra eo amin'ny fanompoagnanao izy reto Jesosy izany Jesosy vavica izay mipetraka eo am-pelatananao Andriamanitra ny asan'ny devoly ny asan'ny connexion rehetra ana Jesosy omba izany mba handeha tsara ny connexion ny asan'ny satana azavela hanjaka eto azavela hanisy tabataba ho anay tsirairay avy izay hiaino izany afatra izany apetraka eo am-pelatanana izao vavica izao Jesosy malala o dia voninahitra reriany ho anao Andriamanitra fiadanana kosa ho anay tsirairay avy halleluia amen Alléluia. Sotra ny anabavitsika rodinina tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay tiana malala itody rahony soa fanarabaiko teo Terry Albenja Marijo fanarabaiko teo daholo tahiny Jesosy isika rehetrarehetra indrindra ianareo izay vaovao izay vao tonga eto mino hoe farabain'ny ankizy tsara nareo satria nareo tonga eto tena alléluia tena raisina tanandroa mihitsy nareo tsy vahiny nareo eto fa androany ihany nareo nefa voalohany teo fa ho tahin'Andriamanitra ne dia maharetatra amin'ny farany daholo antsika milohan'ny dirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny anabavitsika Selina dia eno hira aloha tsika hira diso haitsika loatra ty fa zany hoe ela be fotsiny izy tsy nataontsika dia nare tsy takatry ny saintsika ny fitantanan'Andriamanitra Sylvain Touchette tahiny Jesosy raha soherin'ny aina Natalie fanarabaiko teo izako karabainy ihany mantsy dia misy adinika rikaraky fanarabaiko teo dia misy fotoana tsy takatry ny saintsika ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika halleluia fa eketsika ihany ary teny foantsika hoe nare tsy takatry ny saiko fa zao fotsiny ianao foana ny iraiko halleluia andeha ataontsika izany izany ho voninahitran'Andriamanitra dia voninahitra isika tsirairay avy mihaona antsika avy eo manomana baiboly ianao ihainy tenin'Andriamanitra tsika halleluia Mandravatomany ifikitra mafia itompo mala tsy sarasara fa ny firitra tiako tsy takatry ny saiko kara ialazaniako ianao foana no iraiko tsy tantarana tiako tsy takatry ny saiko kara ialazaniako ianao foana no iraiko feverana tsara tsy hitondra loza fitondra fiadanana mandrakisa orofoiko atompoko fianao no tompoko e nakalaina sy ratsaratsaina zaho tsy angaina fa ny fiavitratiako tsy takatry ny saiko kala ialazaniako
Halleloia fitantananao tsy haiko a na amin'ny lafin'le mety zany na le tsara zany na le tseritreritsika le fitantananao tsy haiko mantsy afaka sady amin'ny lafiny tsara zany a misy fotoana tena tsy takatry ny sainao mihitsy ny fitantanandranitra mandalo ady ianao fa misy fotoana koa anao mandalo zavatra mahafinaritra tena hoe fitahian'andriamanitra tsy misy ohatr' zany a de eo koa anao mbo afaka miteny hoe fitantananao tsy haiko andriamanitra fa zao hoe mony ratsy mony soa ihany va no raisika avy amin'andriamanitra ho jehova fa tsy ny ratsy koa ary tadidio fa miaraka amin'andriamanitra koa tsy ady foana fa misy fitahina alleloia fa hiteny foana tsika hoe fitantananao tsy haiko andriamanitra tsy takatry ny saiko a alleloia de miraha foana ho an'andriamanitra manaova foana ohatra ny abakoka na mety ny atao na tsy mety a de za mbola ame voninahitra hiderany andriamanitra ny famonjena alleloia de makasitraka atsika no elifanto mbola tsy narabaiko hoe de andony irina suizela koa mbola tsy narabaiko a de iza koa mbola tsy narabaiko teo sandolany irina ny andry anao zay teo de nirina rodriguez efa narabaiko a de faly ray to efa narabaiko versina efa narabaiko daholo halleloia felana rakoto tahiny jesosy de makasitraka atsika rolianisy mbola tsy narabaiko a tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra halleloia de makasitraka atsika koa ny anabavy soameva fa raha nandika moa tsika de tatoato a de fa manomboka mba hivoaka am'izay reo ankizy reo amin'ny asan'andriamanitra zay fanomezam-pahasoavana ananany a de hitatsika fa tamin'ity herinandro ty a tamin'ny herinandro lasio de fa nanomboka anabavy aina avy eto frantsa de isaky ny amin'ny enina maraina akoatra ny andro sabata rehefa sabata ny izy tsy manao satria iomanany amin'ny sabata zany hoe lahady a atramby zoma zany a isaky ny amin'ny enina maraina de manome atsika lay teninaina any teny fiainana teninaina mitondra aina izay entiny amitsika isa maraina amin'ny enina raha pitsy manay zany ozy de fa eno any anabavy aina sady miteny gasy izy miteny frantsay izy miteny allemand izy a amaky tenin'andriamanitra de nanomboka androany koa zao tsika de hitatsika fa ianabavy soameva izay manana fanomezam-pahasoavana manokana amy resaka fandrahoana sakafo amy resaka sakafo zany a de misy koa ny fandarina zay nsokafany hoe aki cuisine zany hoe anolotra atsika sakafo isaky ny alady izy a sy fomba hitondrany anazy eo moa fa de miara mijery eo tsika zay ny fanomezam-pahasoavany akoatra ny mitoriteny sy ny asan'andriamanitra de ifanome fahasoavana izara maimaimpona izay rehetra ty amitsika alleloia ka de ampahirizitsika izy a raha nafinatrinao zavatra nyzareny androany a de afaka makasitraka anazy anao rehefa hitanao raha mbola tsy hitanao de anatin'ny muranay ao a anatin'ny muranay ao a manao sakafo mahafinaritra izy a de atorony anao ny fanaovana azy a
dia afaka ataonao sakafo laoka zany rapitso alleloia dia makasitraka ny ampavy soa mefa sy anampaviaina dia ny ankizy hafa kony a ny ao amin'ny groupe zay maresy dia mbola ho hitanareo eto a isy karazany zavatra ho hitanareo eto a nomboka hitanareo a fa efa melehibe tsika me mitombo a dia isaorana ny reto ekipa mahafinaritra reto a izany zavatra eto zany zay no ela fa iano ten'andriamanitra koa tsika mino fa tadidinao raha nabavy tatarihany anabavy selina le karana kelinay ato halleloia zika manana karana kely koa ato lafy valinosy ato anatin'ny groupe ato daholo ao ny avany Diego ny avany Fianaratsoa ny avany Tsirabe ny avany Ambatolampy ny avany inavy maromaro izy ireo a dia io anabavy anitra rina jereo vao anaty aninao fa ao ny izy ao ny nataony anabavy soamevy zay resaka sakafo zay sakafo aki cuisine moa nanaovany anarany izy any moa nanao ny anarany a dia akasitrahantsika izy alleloia dia hotahin'andriamanitra ary tsika rehetrarehetra itoriteny nabavintsika selina mino fa ampahery anao a dia tsy adintsika mampahery an'izy ireo rehefa vita ny toriteny a ampahery azy atonga azy mbola androso bebe kokoa izany rehetrarehetra zany ndao ary a tahiny tompo ary a anabavy a lala selina kimtso karana kely tahiny jesosy a tahiny tompo ndao ary a tonga dia hiditra amin'ny ten'andriamanitra tsika ndao ary tsika rehetra dia resaka fahasoavana ho antsika rehetra no amakiko izao tenin'andriamanitra izao hitantsika ao amin'ny Zakela 7:20 andininy 1:20 ka hatramin'ny 2:20 ny famalian'andriamanitra ny olona araky ny asany avy ary hoy izy fa raha ny ratsy fanahy miala amin'ny fahotana rehetra izay nataony ka mitandrina ny didiko rehetra ary manao izay marina sy mahitsy dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty ny fahadisoany rehetra izay nataony tsy ho tsarovana amin'ny tsony ho velona izy noho ny fahamarinana izay nataony izany ry havako tenin'andriamanitra izany dia teny mavesa-danja tokoa eo amin'ny fiainantsika ary tena mivalapatra eo amin'ny fiainantsika izany tsy fahamarinana izany amin'ny ankapobeny misy ny tsara fanahy manao ny tsara fa hita foana ny misongadina ao amin'ny fiainantsika matetika ny tsy fahamarinana ny asa ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra nefa Andriamanitra dia mitaky ny fahamarinantsika izy a mba hahavelona antsika mandrakizay ka eto ry havako dia aoka isika hiezaka hanao ny fahamarinana eo amin'ny fiainantsika hiala amin'ny fanahy ratsy isika ary hanadio ny fotsika tsy hametaveta ny fanahintsika amin'ny ratsy satria izany dia tsy sitrak'Andriamanitra avokoa ny fitsarahantsika ny olona tsy ara-drarina izany dia tsy sitrak'Andriamanitra avokoa ny rehetrarehetra efa iarahantsika mahalala betsaka ny didin'Andriamanitra tokony ho tanterahantsika nefa asika dia tsy afaka sarotra amintsika no manatanteraka izany rehetra izany mahalala ny didin'Andriamanitra avokoa isika ny sy matoky ny aiza mangalatra hozy izy aiza manao tsinitsiny an'Andriamanitra hozy izy ao anatiny avokoa izany ny tsy fanaovana ara-drary ny araky ny toriteny ity indrindraindrindra tena betsaka ary tsy voatanisako eto moa izany fa fotoana fohy dia fohy fa ny misongadina ao anatin'ity toriteniko ity dia ny fihazahantsika hanao ny rariny amin'ny fiainantsika satria eto dia ny fitsaran'Andriamanitra ny asa ataontsika dia tokony hiezaka antsika rehetra hanao ny asantsika ara-drariny eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fianakaviantsika sy ny ankohonantsika
dia ny namantsika rehetra dia takian'Andriamanitra izany fahamarinantsika izany a, ny fahadiovam-pontsika, ny fahadiovan'ny fanahintsika. Diovy ry havako malala fa izany no sitrak'Andriamanitra takian'Andriamanitra amintsika ary sitrak'Andriamanitra izany a, dia tokony samy miezaka antsika hanatanteraka an'izany mba ahafahantsika hanaraka an'i Jesosy any an-danitra satria noho ny avy amin'i Jesosy isika dia afaka antsika na manala ny heloka antsika raha mibebaka. Ireny fahotana vitantsika hatramin'izay manomboka an'io, raha mibebaka manomboka an'io isika dia ho afaka izany, ahafahan'i Jesosy amintsika izany ry havako a. Mora amin'i Jesosy manala an'izany fa mibebà mafy, diovy ny fontsika, ny fanahintsika, ny ao anatintsika rehetrarehetra. Diovy tanteraka ny fontsika io dia ny saintsika io, ny lolo-po reny dia ao anatin'ny asa ataontsika rehetrarehetra any am-piasana. Ataovy daholo izay zavatra mendrika sy rariny hitanao fa araka ny sitrapon'Andriamanitra iezana izany dia ho hitantsika ny fahamarinana dia ho vevela isika ka hiditra anaraka ny fanjakan'Andriamanitra isika dia manaova ry havako a ny asa soa, manaova koa ny fialana amin'ny ratsy, ireny asa ratsy ireny afaka ialana ireny. Tena afaka ialana izy ireny raha ohatra ka mibebaka ianao a, dia madio ny fonao, ngota ao anatinao ireny ireny lolo-po ireny fa tena madio anao a, dia hitanao mihitsy hoe mazava ny sainao, mazava ny asa rehetra ataonao a, dia maivana ao anatinao, tena hitanao izany fa andramo ange, andramo ka izao izy ity fandaharantsika ity ihany marina dia mino ary namako fa afaka ataontsika ara-dalàna izany, manaova ny rariny isika, manaova ny rariny ry namako a. Dia ny asa soa koa izany ataontsika dia izaho zao an'olo-tena ho antsika ihany koa izay manam-paniriana, ratsiratsy ny fipetraky ny tongotra ny ao, misy an'ireny tongotra vakivaky sy ireny olatolatra ireny dia afaka diovy koa ireny satria ao anatin'ny baiboly koa misy an'ny araka ny sitrapon'Andriamanitra samia fanasa tongotra isika dia n'olo-tena ho anareo koa ho anao an'iny asa iny izany mba entiko anasoavako ny manodidina izay tsy manana tsy mahita toerana mety manao an'ireny. Izaho izany afaka manao an'ireny koa dia izay ry havako fa ianao koa izany mba tokony hanao asa soa izany eo anatrehan'Andriamanitra koa dia samy miezaka antsika, samy hanao an'izany hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ny votoatin'ity toroteniko ity dia ny fialantsika amin'ny ratsy fa fanaovana ny fahamarinana indrindraindrindra eo amin'ny fitsarana ny namana amin'ny tsy ara-drariny, ny lolo-po dia esory ngota ao anatinao izany rehetra izany fa isika ny tanjona antsika dia hanaraka an'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra fa tsy afaka isika hanaraka an'i Jesosy raha tsy hiezaka hanao ny rariny amin'ny fiainantsika ary hanaraka ny didin'Andriamanitra izay napetrany amintsika ireo dia samy miezaka antsika ry havako fa ho tonga ao amintsika izany fahavelomana mandrakizay izany no sitrak'Andriamanitra ary tena tiany antsika ho tonga amin'izany avokoa fa izany fahamarinana izany no takiany amintsika, tena fitiavana lehibe izany dia nisy matoky ry havako fa hiezaka antsika hanao an'izany hoy aho dia voninahitra irery ihany moa ho aninao Jehovah Ray Malalo
fiadanan'ny tompo ho antsika rehetra. Alleluia, amen. Alleloia. Sotra betsaka. Alleloia. Makasitraka ny anavavintsika Sirinatsika tao anatin'izany a. Alleloia. Mino fa nampahery anao zany ary voarainao ny afatra izay tiany nolazaina tamin'ity androany ity. Isaorantsika azy zany. Alleloia. Isaorantsika azy ny fandraisany anjara, isaorantsika azy ny fanaovan'ny asan'Andriamanitra. Nampianatra antsika toe-po zany a, ary nampianatra antsika hanana fanetretena. Alleloia. Eo amintsika samitsika, eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa. Alleloia. Dia zany zany hony e, ny azo zany dia zay zany ankoatran'ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra. Manana fanomezam-pahasoavana manokana zany anabavy Selina ho anareo vehivavy a, na antsika lehilahy ihany koa mikarakara resaka tongotra. Hitanao le asana pédicure reny zany. Manao pédicure zany izy, zay angamba le izy raha ny fahazako azy a. Manao pédicure zany anabavintsika Selina. Ka raha misy aminareo zany any akaikikaikiny any a, alleloia, dia afaka tonga any aminareo raha tsy diso any a Bordeaux misy azy a. Bordeaux a, raha tsy diso any a Bordeaux izy a. Nareo any a Bordeaux zany afaka mikontakte azy dia za le mba amboarina tongotra hoe, dia hanana tongotra mahafinaritra kely tsika fa zay zany mba spécialité, tsy hoe mba fa zay spécialité any ary tsy mandoa volo nareo zany raha mandeha makany aminy fa zay zany mba azony atao a amin'ny mpiara-monina. Alleloia. Tao amin'ny baiboly nanasa tongotra amin'ny mpianatra Jesosy, iny zany dia endrika fanetretena iny ary nampianarin'i Jesosy zany. Alleloia. Tena hoe misaotra ny anabavy Selina mahafinaritra. Misaotra anareo amin'ny fampaherezanareo azy. Misaotra Rahalahy Mario, madio be ozy izy nitory-teninao a. Alleloia. Ka lina amin'le resaka tongotra anabavy Erikaraka fa raha ny freanao makany fotsiny a, mahavita ny tongotrareo menaka mahavita ny tongotrareo menakavy angambany a, ny vidin'ny freanao makany satria lavilavitra ihany nilanenanao sy anabavy Selina satria za zao efa nijereko lalina makany aminareo a. Dia raha hialy eto aminay eto a dia makany amin'ny andrefana. Tena tsy nanana sy andrefana mihitsy nareo raha nabavy Erika. Na dia mahalinanao ary a, indrisy fa lavitra izy fa amin'ny fotoana rehefa afaka mandeha miontsika manao fiona tsika eto amin'ny Akiradio a, dia mioma ny anabavy Selina zany fa dia eo ianao zany hanao ny tongotra menakavy eto fa dia miala tsiny fa dia zay koa zao mba te hanao an'izany. Tahiny tompontsika e. Mahafinaritra zany zavatra tiana hatokavana amin'izany dia zao hoe hanao izara maimaimpona. Alleloia. Iny koa zany anabavintsika Soamefa. Mena antsika eo le izy maimaimpona. Efa nianatra anao zavatra maimaimpona eto tsika. Eto nge avana na dia ny CD andro mampionina ary maimaimpona. Ny familya anao dia fre fotsiny ny alohanao dia maimaimpona. Dia mizara Selina zany a, zay ny zavatra ataony dia maimaimpona. Mizara ilay anabavy Soamefa dia maimaimpona. Alleloia. Ho tahin'Andriamanitra anie ianareo ary marina mihitsy zany satria zay ny anjara biriky azony entiny. Ary efa anatin'ny fanaovana soa ihany zany. Alleloia. Dia ny mahatonga anao ho fitahiana ho amin'ny manodidina, inona no fitahiana ho amin'ny manodidina e. Zay zao mba misy ihany koa zao zay zao a, tsara fantatrareo fa zay zao a, zareko moa zay souvenir zay androany. Zay zao mivarotra fiarakodia. Dia raha maka ianao dia afaka amenao ifanarahantsika eo zay hanaovanao antsika azy eo. Alleloia. Dia mifanasoa tsika, marina hoe asa kely ihany le izy moa sady mba mifanasoa eo ihany koa tsika mba fanavinavitra eo e. Alleloia. Fa zavatra tena sitrak'Andriamanitra zany. Alleloia. Ie. Bordeaux a, mba confirmer ny anabavy Selina kely fotsiny hoe Bordeaux ianao sao dia niteniteny foana le Bordeaux teo a. Dia tena ny Bordeaux tokoa nareo raha tsy diso a. Ny Bordeaux any amin'ny faritra Bordeaux any zareo a. Any amin'ny mafanafana any. Mafana ny andro any, mafana amin'ny aty amintsika. Tsy ohatry ny amin'ny anabavy Soamefa sy ry anabavy Olga sy ry anabavy, za tamin'ny anabavy Olga raja mandimby fa mandrivotra be any Bretagne any a. Tena mangatsika. Dia tahin'Andriamanitra tsika. Misaotra anao amin'ilay tenin'Andriamanitra dia amelabelatra ary ahako a. Efa ampy ny teneninao teo fa fomba ny mamelabelatra. Alleloia. Dahoaritsika hamaky ilay tenin'Andriamanitra teo ary a, ao amin'ny Ezekiel ny tondrany azy a, 19:20 a,
de nazy natombo tamin'ny faraika amby roapolo sy faharoa amby roapolo fa za ndray androany a mandeha FMP anao am'le fiarakodia Bordeaux Villeneuve d'Ornon any anazy moyen de any am'y soameva mangatsika any ka de aty ame koa mangatsitsika raha miohatra amin'ny ao Paris fa ny ondriana avy soameva ndray tena mafana be any mafana kokoa raha teresaka aminanareo de tsara fantatreo fa zany foana tsika mandefa sainy be amiko de hitatsika hoe zay azo atao alleloia hoatomboka kosa amin'ny Ezekela toko fahavalo amby folo andiny fasivy amby folo a ny ataoko hatrany amin'ny andiny faharoa amby telopolo mihitsy a no fakapakaitsika androany a de mandalo am'le faraiky amby roapolo sy faharoa amby roapolo netiny anapavantsika soameva teo fakiko aminaran'i Jesosy nefa hoy ianareo nahoana moa ny zanaka no tsy mba hitondra ny elondrainy raha ny zanaka no manao zay marina sy mahitsy ka mitandrina didiko izay didiko reraka makatoa azy teo velona tokoa izy ny fanahy zay manota no faty ny zanaka tsy mba hitondra ny eloko ny rainy ary ny rainy tsy mba hitondra ny eloko ny zanany ny fahamarinany marina ho aminy any ary ny faharatsy ny ratsy fanahy kosa ho aminy any fa raha ny ratsy fanahy miala amin'ny fahotany rehetra izay nataony ka mitandrina ny didiko rehetra ary manao zay marina sy mahitsy teo velona tokoa izy fa tsy ho faty ny fahadotsony rehetra de izay nataony de tsy ho tsarovana itsony ho velona izy noho ny fahamarinana izay nataony andiny fahatelo amby roapolo ko mositrako akory va ny fahafatesany ratsy fanahy ho Jehova tompo fa tsy ny alany amin'ny alehany mba ho velona izy fa raha ny marina no miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary manaraka fahavetavetana rehetra zay nataony ratsy fanahy ho velona va izy ny fahamarinana rehetra zay nataony de tsy ho tsarovana noho ny fahadotsony izay nantsony sy ny fahotana izay nanontany de ho faty izy nefa hoy ianareo tsy marina ny fitondran'ny tompo mianoa ange taranak'Israely moa ange moa ny fitondrako va ny tsy marina tsy ny fitondranareo va ny tsy marina raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ary manao meloka ka maty am'izany de maty noho ny eloka izay nataony any izy ary raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faratsiny ka nataony ka manao zay marina sy mahitsy de ho velominy ny fanahany raha mahita izy ka miala amin'ny fahadotsony rehetra zay nataony de ho velona tokoa izy fa tsy ho faty halleloia nefa hoy ny taranak'Israely tsy marina ny fitondran'ny tompo ny taranak'Israely ny fitondrako ve ny tsy marina tsy ny fitondranareo va ny tsy marina ko samy ho tsaraiko araka ny nataonareo avy anareo taranak'Israely ho Jehova tompo mitody ka mibeba amin'ny fahadotsonareo rehetra de tsy ho tonga fatafotohina mameloka anareo intsony esoro afaka aminareo fahadotsonareo fahadotsonareo rehetra zay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo fa nahoana no faty anareo taranak'Israely fa tsy sitrako ny ampatesan'izay maty ho Jehova tompo ko mibebanareo mba ho velona mazava amitsika zany ravana mazava amitsika zany eto fa tena tsy sitrak'Andriamanitra ny hahafaty antsika tsika moa de ho faty daholo ihany fa misy ny fahafatesana faharoa taka ny fisian'ny fahavelomana indray ny fitsanganana maty sy ny fiainana mandrakizay no isiny ny fahafatesana faharoa sy ny fahafatesana mandrakizay ihany koa ary io de tsy sitrak'Andriamanitra halleloia tsy sitrak'Andriamanitra ry avako malalako tsy sitrak'Andriamanitra ny hahafaty ny ratsy fanahy fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe mba hialany amin'ny alehany mba ho velona izy be de be ny olona no mitendry Andriamanitra ve misy karazan'olona roa mametsy n'Andriamanitra ny olona tsy tia an'Andriamanitra de miteny ny anareo ny Andriamanitra masika hoe mba miseho hoe tia anareo nefa manao helo manao hoe afo be de ihany nareo ny alefany ny afo be ry havana malala de misy ray olona mivavaka de zao ny azy de eritreniny tsy mampanina azy manota fa zao fotsiny teneny hoe Andriamanitra tia anahy Andriamanitra ve de andefa ny olona tiany amin'ny elo tsara fantatritsika fa ny elo de tsy nosokafana ho an'ny olona rehetrarehetra fa ny elo de isy an'ny Losifera sy ny anjeliny rehetra zay nanaraka azy reo ihany no tokony ao amin'ny elo ny olana sy mampalahelo de zao nitarika olona anakany ny devoly tsy te ho any rery izy de nitarika olona akany misy fandiniana olona anakiray zay teneniko anao ty androany afaka mino anao afaka tsy mino
tsy ny baiboly akory no milazan'izany fa mba fandiniana olona sady mpandinika sady scientifique izy tia no mpivavaka de hitanao ravana rehefa misy ony a ka voalaza aloha ny fandiniana de ny helo tsy aiza akory fa ao ambanin'ity tany iainantsika ity ao ambany tongotritsika ao ny misy ny lavaka tsy hitanoano ao ny misy n'lay afo solofara de zao ny mba fandinian'ny le rahalahy rehefa misy ony a reny volcan mipoka ireny na misy ny orohoro-tany de mihitatra zay ny elo misy fietsehana zany eo ambany ao misy zavatra mihitatra de hitanao reny volcan mivoaka reny afo be afo mihitsy de reny zany le zavatra iainantsika eo ambany ao reny zany le afo mandoro afo solofara ao ambanin'ny tany lay isy ny olona zay tratra ny fampatesana faharoa de zao no mba fandiniana hoe rehefa mipoky ny volcan de mihitatra misy fitarana ny elo de ohatra mitady ampino ihany le izy hoe ny elo angery avana malala ny nanaovan'Andriamanitra ny elo tsy hoe ngeza be taloha ka zany teneko anao zaniko natokana ho an'ny losifera sy ny miaramilany ny elo tsy tokony isy olona tonga tany fa saingy ny olona ny fidiny akany de lasa ny sotominy devoly ary napalahelo de zao vo me lasa lalana ny migodana ny makany ary de tena be de be ny olona lasany ary tsy ombotsony de mihitatra zany ozy hono ny mahatonga andreny volcan reny mipoka tsy anaty baiboly akory zay a fa fandinian'izay olo zay de mba zareko aminao satria somary misitina no saiko zay fanazavan'izay fa ny tena marina tsy sitraka Andriamanitra ny andefa olona ny amin'ny elo tsy sitrany ary tena mitomany Jesosy mahita olona lasany amin'ny elo hoe very zany mitomany isaky ny fanahin'olona ray lasany Jesosy de mitomany de tena ontsy ny fon'Andriamanitra isaky ny fanahin'olona ray so de verinao fifalian'Andriamanitra hoe ndraindraitsika mandalo ady de ndraintsika mieritreritra hoe tena za iverin-danana tena sitrak'Andriamanitra mihitsy iverena ampilalana tsy ry havana malala tsy sitrapon'Andriamanitra ny iverenantsika lalina tsy sitrapon'Andriamanitra ny ampiverin-dalana anao ilanao amin'ny fivavahana andeha anaovanao ivary lavonao a ka andehananao a andeha anota tsy sitrak'Andriamanitra tsy sitrak'Andriamanitra fa ny sitrak'Andriamanitra de zao halleloia ny sitrak'Andriamanitra dia isika tonga any amin'ny paradisa ary zao ny zavatra tokony ho fantatritsika ny makany an-danitra ny hoe velona mandrakizay a de zao tsy isam-pianakaviana na isaky ny groupin'olona ohatra zany misy groupe zany de hoe anao tsika groupe rehetrarehetra reto a ho any an-danitra daholo de to de misy groupe ray miakatra makany alleloia raha tonga any daholo fa miankina amin'ny tsirairay avy tsy miankina amin'ny dadanao tsy miankina amin'ny mamanao fa miankina aminao hoy ny ten'Andriamanitra nahoana moa ny zanaka no tsy mba mitondra ny elo dray tsy mitondra ny eloko ny rainao a ianao raha mpanompo sampy ny dadanao mpisotro toka iringiry ny dadanao mety tsy fantatro ny mamanao sy ny taranakao tany ambony tany tsy babo ny eloko ny rainao ianao fa zay ataonao no izarana no hitsarananao de mba mifanohatra am'izay koa raha dadanao pastera de aza mieritreritra ny hoe za zanaka pastera za ho any an-danitra fa miankina aminao hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny zanaka ozy izy a raha manao zanaka manao marina sy mahitsy sy mitandrina didiko rehetra ka makato azy de ho velona tokoa izy tsy niakina tamin'ny dadany tsy niakina tamin'ny mamany tsy niakina tamin'ny cousin-any fa miankina aminazy re raha mandeha manao marina sy mahitsy fa makato ny didin'Andriamanitra alleloia ahatongavana any an-danitra ny fitondrimana ny didin'Andriamanitra zany ny ataontsika isan'andro san'andro eto voatoritentsika maly zany ny ataontsika eto isan'andro san'andro alleloia de ny mitandrina ny didin'Andriamanitra raha te ho velona zany ianao de hitadina ny didin'Andriamanitra ny fanazy manota no faty rehefa manototsika de maty fahafatesana ny tambon'ny ota tsy azavaina amitsika tsony zany
ny zanaka tsy mba hitondra ny heliko ndray andray tsy mba hitondra ny heliko zana fa mifahamarinany marina ihany no aminazy ary ny faratsiny ny firatsy fanahany no aminy ihany koa nanao ny tsara voavonjy a nanao ny ratsy a tsy voavonjy a tsy miankina amy zavatra zay atao arinany afatesako misy fotoana ohatra misy olona maty de anaovana sorona masina de am'izay iny olona iny ho famonjena ny fanahiny tsy mitombony zany tsy misy zany afo fandiovana zany fa raha tsy zany de ndao anota daholo tsika de misy afo fandiovana fotsiny any de fafandrika be zany fa ny ataonao eto no hitsarananao nanao ny mety ianao de alleloia de manaova ny mety nanao ny ratsy ianao tsisy ninona afaka hovana hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha ny ratsy fanahy miala amin'ny fahotany rehetra izay natao reka mitandrina ny didiko rehetra ary manao zay marina sy maintsy de ho velona tokoa izy fa tsy ho faty mareo amin'ny baibolinao hoe ty tena teny mahafinaritra be misaotra ny abavy selinatsika andiny fa valo amby roapolo io andiny fa roa amby roapolo io tena tena mahafinaritra io teny mahafinaritra be tsy misy ohatry zany alleloia hoy ny ten'Andriamanitra ny fahatsony rehetra izay natao de tsotsarovana amin'ny tsony ho velona izy noho ny fahamarinana zay nataony zava-dehibe ry avany zany hoe ny fahotana rehetra nataonao rehetra za tena konao zany anisan'ny zavatra tena mahatonga fifaliana ao anatiko am'ty fivavahany ty ry havana malala tena mahatsapa fifaliana ry havana malala amin'ny fivavahana mieritreritra an'izany fotsiny hoe ny vavaka de ny fahotana rehetra nataoko hatram'izay tsotsarovana intsony zany no mahatonga anay eto isan'andro aiky rehefa tiako fafana fotsiny zay de voalazany ten'Andriamanitra fa raha mitandrina ny didin'Andriamanitra de manao zay marina sy mahitsy de ho velona fa tsy ho faty ary mifaditsoko rera teo tsisy tsotsarovana tsony ny ditrako nanomboka tam'za 12 taona zany satria za 12 taona teo nitadidiko nanomboka nanao ny ditra isan-karazany a reny rehetrarehetra reny zany de tsotsarovana itsony tsy hitanao zava-mahafinaritra ve zany rehefa tsy hitanao tena zavatra mahafinaritra be raha zany hoe misy zavatra zany a tokony mampatsivanao foana fa tsotsarovana tsony ry avako malalo zay taloha nianatra catéchomène de rehefa hoe andeha hivoaka zany andeha hivoaka ho tokanana zany a de misy an'le misitaka kely reny tsaroko fa zay rehefa tantaraiko teto zany fa mbola tantaraiko aminao ndray rehefa nisitaka zay de misy zavatra tsara be ty nataon'lay mpitarika tam'zany rehefa tonga ny maraina de efa alohan'ny ody de ny fo maraina de rehefa ny fo maraina de nanao boribory teo de samy manana nafaran'zay tam'zay samy mitondra stylo sy taratasy kely de atao ino ary stylo sy taratasy kely tsy mitondra ninina tsony a tsy mitondra baiboly tsony tsy mianatra baiboly tsony sisa fa zay sisa nentina amin'io fioana ohatrany hoe fiofanana kely farany io de samy teo de nasena zao am'zay tena le mpitarika zao zy izy a ianareo zy izy atao catéchomène de ho avela ny fahotana rehetrarehetra fa ny atsika indray moa eto a de ny batisa no batisan'ny fibebahana ny atsika alleloia de zao zavatra nytenen'le mpitarika zao zy izy a misy taratasy aminareo de misy stylo de zao a soraty teo daholy soraty teo anatin'iny daholy a ny fahotana rehetra nataonareo tianareo avelan'Andriamanitra soraty daholo zay fahotana rehetra fa ho avelan'i Jesosy zany fa soraty teo daholy de mifampijery ny manodidina zany moa izy io izy le mpampianatra matematika anay zay samy mifampijery io soraty anato zany ahoany zany rahalahy ahoany zany tena soraty anato zany zay nataontsika rehetra ohatry ny amenatra ihany hoe soraty amin'ny daholo zany zany anao an'izao de mamenatra samy manodidididide samy nanoratra tokoa tsy maintsy manoratra ke anao ve moa de hoe anjely de tsisy fa ny zavatra ny soratanay a zavatra mampime kely daholo za zany a tena andakarindrina taloha fa hoe maty ny bebe anay naniry any bebe anay ho faty a za koa tam'za mbola kely de nangalatra ny litanao le andremby kely anatina frigo reny za de nididiko tamin'ny lama de nangalatra andremby hita anaty ditraditra za efa nisy fotoana nangalam-pina narina nenenako reny za ditra tena komenatrako
iseo vahoaka eto ve ny fahotana soraty soraty ozy izy le mpitariky soraty aza misalasala soraty fa oavelan'i jesosy reny androany de mieritreritra hoe jesosy amela ihany fa tena ohatry ny mamenatra ihany kosa ditadita kely tsy de nakaiza za zany de tsy nanao rakitra taloha fa nanaovako mody nandatsaka tao anaty raiky tapo-kafe fotsiny ah nefa ny aveo vidianako pain lasary le izy samy zaitrazaitra za zany de niady taman'olona taloha de ohatry vita eo vita avy nanosatra daholo ny sasany ohatry ny hoe anjely mihitsy satria zahatra kely hatramina terana zany de zahatra kely nandaka rindrina zany hoe no mba lay de ditrany rado tam'izany efa inona tsy mba ditra nataony tam'izany na le mifoka zava-mahadomelona tsy samy soratana ataony efa za taloha mifoka zava-mahadomelona surtout tsy nitenena fa de rindrina ny dakany zao ihany sy ny nandaika tamin'ny mamanay fa veriky raha tany mita be tadidinareo reny zany soratana tany anatin'le izy tany fa zatrana nampalahelo be de zao vita am'izay le izy rehefa vita le izy tena lay le olona le taratasy zao izy ataovy ato anatin'ity satroko ty daholo ny taratasy tareo avoromborony de rehefa so ato daholo de sady ohatra mbola sarasara de nalefa de ohatry ny mitady fanaritra iny zany de nefa tanatsarika de nefa atao daholo le taratasy navoromborony aika teo ampovoaniny teny nefa nasiny lavaka efa nasiny lavaka zany de rehefa vita tately le satroka any daholo zany le fahotanay de tonga de nararana tao anatin'le iny sy le lavaka le izy de totofany an'ireny le ravina sapin mora mirehatra kely reny de nampiretiny ravana malala le izy tsetsatsetsany rehatra teo le izy taitra be daholo zay satria zay rieritreritra hoe hovakina hoe ny ditrany rado zany dia aina fa nifoka zava-mahadomena tena andaka rindrin'olona tsy inona ary te zay rieritreritra hoe ohatry zay le izy eo tantarena ndreky haiko day de olona mpandainga ohatry zao ty ianao ty nefa de hitraka tsy anamana ila day nareo de ohatry zany eritreritra ohatry zany le izy aika tsy nivakina fa tonga de nararaka de nidorana ary vetivety kely de narana de nidorana ohatry ny mampitena antany mbola afaka satria leke eo am'izay zany voe anoratra hoe le izy dorana leke soratana teo dany hoe za de efa mifoka zava-mahadomelona za de nanao an'izao de eo satria hoe ho avelan'i jesosy zany saingy tsisy afaka natao tsony efa nidorana le izy sa de mbola afaka manoatra tsy tena de tsara matsy le stylo ako de sady tsy ampy le taratasy sa de mba afaka mba mivenona manosatra efa vita reny zany navenan'zao teo vao samyny anahana teo tahak'izay ny soratana daholo de mba tsotsarovana tsony de vita daholo zao zany mbola eo zany vorovina ndray vo isy ndray zany famelanan'le taloha nareo de tokony mba niteny hoe mba hodorana izay rehetrehtra hovakina mpabe mazy eto ka iza ny teny eto le izy nidorana zao re avana malala androany te teny aminao androany tsy teny aminao hoe manoraty ianao taratasy fa zao inona avy fotsiny ary misy zavatra tsy hotadidinao misy ny atao hoe fahotana tsina misy ny fahotana inina ka le fahotana ninina misy tadidinao ihany fa ny tsina tsy tadidinao ary nareo ninina ary tsy hotadidinao voatany isanao daholy zany avana malala nisan'ny zavatra tena hoe mahampilamasaiko am'za mivavaka ity de zao io andin'ny faharoambropolo ny fahaditsony rehetra zay nataony de tsotsarovana itsony tsotsarovana amin'ny tsony misy zavatra teneko anao ty zany hoe nininina araka tenena vavibakay tsy vita raha soratana tsy voasoratra tsika ahoana ady firy andro vanorana tsika za nanao an'izao jesosy za nanao an'izao tsy voasoratra zany no mahatonga atsika miazakazaka mitandrina ny didin'andriamanitra mividy famindrapo satria zay ny tenin'andriamanitra raha ny ratsy fanahy miala amin'ny fahotana rehetra zay nataony ka mitandrina ny didiko rehetra ary manao zay marina sy mahitsy de ho velona tokoa izy fa tsy ho faty alleloia
ny fahadisoana rehetra zay nataony tsy hotsarovana amin'ny tsony ho velona izy noho ny fahamarinana izay nataony everinao fa tsisy atao moa tsika ty mitendry mitory amintsika eto fona andao anao marina andao hitandrina didin'andriamanitra ry havana malala fa mividy tsika za io tena mividy efa teneko anao mividy famindrapoa diso ny olona mieritreritra hoe famindrapo zany efa andriamanitra fahasoavana tsy mila manao an'izany andriamanitra no miteny eto fa raha reo ny zavatra ataonao dia am'izay fotoa zay ho voakosika ny fahadisoana rehetra nataonao misy zao nge avana ny zavatra tsara fantatsika am'zay tsika maky tena andrany am'za bokyny Zakaria bokyny Zakaria na Zakaria moa zany na Zakaria mety foana ny amakitsika azy any boky Zakaria toko 7 ny malaky koa afaka hoe malaky afaka ataony hoe malakia tsy maninona zany tsy de olany reny Abednego afaka ataonao Abednego mety foany reny halleloja ndao ary boky Zakaria toko 7 misy an'ty zavatra ty mantsy ravana tsara fantatritsika fa misy andro amanalina ty zavatra ty ny fahitana faevatra joso ampisolona be nitsangana teo anatrehan'ilay anjelin'i Jehova fakiko aminao ty tena androany ty ary tokony hamperitreritra atsika amin'ty androany ty ary de naseho any ahy fa indro joso ampisolona be nitsangana teo anatrehan'ilay anjelin'i Jehova ary Satana nitsangana teo akavanana hiapanga azy ahoana hony Satana nitsangana teo akavanana hiapanga azy ny devoly ry havana malala de mitsangana eo akavanantsika eo foana amin'ny fotoantsika iseho anatrehan'Andriamanitra hiapanga atsika ary be ny olona tratrany fanamelohan-tena ny tena marina tsy manamelo tena izy fa le devoly eo akavanana no tena tsy hainao misy olona zany de hivavaka le sahatrany de hivavaka de miteny tamiko sa fa tsy andeha hivavaka inona ny antony iny misy devoly miteny aminy sy anao nge ianao io ve mba hivavaka raha ianao indray aloha ny hivavaka ole namako anankiray zay nisy mpiandry nyteny taminazy ony hoe izy tsy hivavaka izy manao an'io fa nisy olona nyteny taminazy ianao indray na mpiandry 2 camion ary ny hidelivre anao tsy afaka zany ianao de alao tsy hivavaka fizay mantsana zay tsy mila mpiandry 2 camion anao fa rehefa voniny anao de ndao na olona ray mahadélivre anao olona ray misy ositra halleloja tsy mila mpiandry 1 camion 2 camion zany de inona am'izay de tsy mivavaka an'izy fa andeha hivavaka ianao de misy mipanga tsy anao zao hoe mba hivavaka tsy mpiandry 2 camion vary vo tsy mahalala ny devoly eo anatinao de inona tony olona tsy mivavaka io Satana io nijoro teo alohany teo amin'ny kavanan'ny Jodasy izy io rehefa avy namadika an' Jesosy Jodasy de zao teo anilany teo io Satana io niapanga azy ianao nandatsaka raha marina sao ve ny zavatra ataonao mpampianatra anao nge iny navadika ao iny ianao ty tena olona tena tsy hovavontsony ianao ty raha marina nalatsaka ao latsalatsain'ny devoly ary nampangampangain'ny devoly de inona ny toyany lasa izy namony teny izy hoe marina tokoa zany neka mety andeha hifonainga izy ry avany fa tsy maintsy tenen'ny devoly eo akavanany Jesosy amelanao amin'ny nataona ntsony jere any ty nefarany efa misatroka tsilo izy zao ka de hibebabebaka iny natsony ianao ndray de maty ianao androany tsy voavela eloko zany ntsony de inona nataony Jodasy ianao rehefa mampibebak'olona misy olona na olona maditra salaminy aza mba teninao zany ianao indray de tsy hoavelan'Andriamanitra zany tsy marina zany mamela eloko Andriamanitra raha hibebaka ianao na misy olona hoe mpamono olona tenateneko anao zany fa hibebaka voniny ianao tsy fifaliana aman'Andriamanitra ny andray anao rahalahy tsitrany ange ny afatesan'ny ratsy fanahy tena tsitrak'Andriamanitra ny afatesan'ny ratsy fanahy fa ny alahany amin'ny ratsy mba ho velona izy fa Jodasy nijoroan'io Satana nijoro teo amin'ny Joso ampisorona be io niapanga lasa izy namony tena ny farany Jodasy nge avana possible mety te hibebaka hoe tena andeha hifona amin'ny Jesosy fa tsy nety ny zavatra nataoko taminy nanenina be mihitsy ny natsipony hatramin'le vola fa teo le Satana teo akavanana niapanga azy niapanga
ary zay ny asany devoly miapanga. Fa i Petera tsy tratran'izay. Petera nisy Satana nijoro teo ankavanany. Fa zao nytoy an'ity tantara io mantsy. Nytoy an'ity tantara ity de zao akitsika. Ary de naseho any fa indro Josapy be nitsangana teo anatrehan'ny anjelin'i Jehova. Ary Satana nitsangana teo ankavanany hiapanga azy. Ary hoy Jehova tamin'ny Satana, ananatra anao ane Jehova ary Satana. Eny, Jehova zay nifidy an'i Jerosalema ary ananatra anao. Tsy foroana soroana tamin'ny hafa ity. Ary Josany fitafiana maloto ary nitsangana teo anoloan'ilay anjely. Dia namaly Jehova ka nilaza tamin'ilay nitsangana teo anoloany hoe esory amin'ny fitafiana maloto. Ary koa izy, indro efa nesoroko ny elikao ary ampiakanjoka akanjo fiangonana ianao. Dia hoy za, aoka asina mama madio eo amin'ny dohany. Ka dia nasiana mama madio teo an-dohany. Sady nampitafiana izy ary ilay anjelin'i Jehova nitsangana teo. Ary ilay anjelin'i Jehova laza maromaro tamin'i Josa hoe izao no lazain'i Jehova tompony maro. Raha mizotra amin'ny lalako ianao sy mitandrina ny didiko ianao, dia ianao no hitsara ao amin'ny tranoko sy hitandrina ny kianjako sady omeko lalana ho amin'ireo mitsangana ireo ianao. Koa men'olo Josapy sorona be, dia ianao sy ny namanao izay mipetraka eo anoloanao. Fa olona atao fahagagandro eo, fa indro hoentiko ratsana, mpanompoko. Fa indro ny vato izay napetraka teo anoloan'i Josoa, ny vato iray dia mpanjin'ny maso fito. Indro hosoratako ny sorany, hoy Jehova tompony maro, ary esoriko indray monja ny eloko ity tany ity. Ary amin'izany andro zany dia Jehova tompony maro dia samy antso ny namanareo avy ianareo, eo ambanin'ny voaloboka sy eo ambanin'ny aviavy ianareo. Inona moa zavatra tiana tenenina eto ry havana malala? Le devoly teo, aninona? Hiapanga. Fa ny zavatra nafinaritra i Petera rehefa avy nandahany Jesosy sy ny telo, dia teo ankavanany ihany koa ny Satana. Aninona? Hiapanga. Ianao ty dia tena tsy intelo ve ianao nandahany Jesosy nao? Nefa ianao mba lokaloka ery hoe na ianaraka hatramin'ny empo azy. Mpianatra tsisy ilananao mihitsy. Zany ianao mba mpianatra mahery fo. Intelo be zao ve ianao mba farafaratsindanga ty indray mandeha. Niapanga ny devoly. Inona nampitomany Petera teny an-dalambe? Nisy anjeliny nijoro teo anoloana ary niteny tamin'ilay Satana hoe ananatra anao ane Jehova ary ilay Satana ratsy ty. Dia iny hitantsika nefa raha Petera nitomany teny an-dalambe izy, tsy nanamelo teny izy. Fa natonga azy anantona bebe kokoa, nanenina. Dia nalailo an'i Jesosy izy, dia nandeha nibebaka izy. Teto i Josapy sorona be ry havana malala, tao anatina fahitana izy ity. I Josapy sorona be dia tsy izy akory fa ohatra antsika tao anatin'ny fahotana taloha ihany, saingy nofidian'Andriamanitra dia natao lasa mpisorona be. Fa rehefa neka hiampangahan'ilay Satana azy dia io andiny fahatelo, ary Josany tafitafiana maloto. Na zana ianao tafitafiana maloto-pahotana. Ny fitafianao io mety malotona fijangajangana. Ny fitafianao io mety malotona rahan'olona. Zao rano nahita olona nanary zaza kely. Fa za teny aminao raha manala zaza ireny ianao dia mamono olona ianao, misy rano tananao. Itadiavolona anaovanao saza mba mino fa tsisy an'izany eto. Za tena vaky ny foko mahita olona manala zaza sy manary zaza ireny. Aza mba atao an'ireny fa misy olona eto nambavaka be dia be tsy mahazo. Tsy be dia be misy olona eto nambavaka tsy mahazo zaza. Fa maninona ny olona manan-janaka dia arinany angabony eny, arinany amin'ny rano eny, ry havana malala, fahotana famonon'olona ireny. Ary tena tsy sitrak'Andriamanitra. Nefa raha androany ianao miteny hoe za Jesosy tena nanenina. Ny Satana nijoro eo ankavanana. Iteny ianao fa malotona fanalan-jaza ny akanjonao, malotona fisolokiana ny akanjonao, malotona fidorohana zava-mahadomelona ny akanjonao, malotona fijangajangana ny akanjonao. Fa zao ry havana malala, tsy Josoa mpisorona be no nobedesina teto, fa i Satana. Satria Josoa mpisorona be aninona? Hanao ny didin'Andriamanitra. Vonona hitandrina ny didin'Andriamanitra. Ny nataon'Andriamanitra dia tsotra nesorona ilay akanjo. Ary ilay akanjo nesorona io tsy hoe esorinao anaty armoara dia alainao sary dia alefanao hoe tsy hanao an'ireto intsony fa avy eo verinao ampidirina anaty armoara dia anaovanao amin'izay volana maromaro aty aoriana. Tsy izay ilay izy.
fa le akanjo aloha ity nasonona narina to de narina na lavitra any de tsy nitsarovana tsony fa nisoloana fitafiana madio esoly aminy fitafiana maloto tena ampiakanjona fiangona madio masina tena asiana mama ny lohany halleloia ary tsy vitan'izany fa nitenenina fa raha andeha anao ka mizotra amin'ny lalako izy ny andriamanitra ka mitandrina ny didiko de tsy vita manao akanjo tsara ianao tsy vita manao akanjo masina sy madio sy miaingo tsara ianao fa enao mihitsy nitandrina ny tranon'andriamanitra sy ny kianjan'andriamanitra halleloia ry havana malala tsisy nanao marina tsika naray azy naray ary zao olona mitoro teny aminao zao de nanao tsy mety matetika loatra zao halleloia saingy zao ankehitriny izy mitandrina didin'andriamanitra ary efa mitandrina didin'andriamanitra any ny afahako manao rattrapazy manao récupération ry havana malala tsisy ninona vitako anadiovana ny fahotako fa le satana mijoro akavanako foana iapanga saingy tsisy azo natao tsony za mitandrina didin'andriamanitra azafady leo teo akavanako ny satana satria zao mitandrina didin'andriamanitra ary satana isan'andro ary mitarika ny olona eto am'ty fandarana ty mitandrina ny didin'andriamanitra mitona ny olona andeha araka ny lalan'andriamanitra alleloia bety satana nanariny jehova dana mandeha aza makeo akavanany raha tsony fa mitandrina ny didiko io halleloia ary zany rano teteny aminao tsy ampy ianao manaraka fandarany tsy ampy ianao manao alleloia sy amaininy fa ny tena ampy anao androany de tsy ho tsarovana tsony ny fahotanao ho tsy ho tsarovana tsony mandrakizay tsy mba tianao ve zany ry havana tonga eo zany ianao de mba hitanao andriamanitra de ahoana erika ahoana iama de nao mbola matahotra hoe tadidin'andriamanitra ataoko ozy andriamanitra tsy tadidiko tsony zany sa andriamanitra mifonina tamin'ny kanisa zany tsy tadidiko tsony nge zany izy lasa ombany lasa ry Nirina Rodriguez ary Angela io Sandra Raza Mami Yama Marijo Olgala Noso alleluia zany ry havana malala ny fifaliana ho atsika raha mpanoty ianao manao vaingana ny marina de mbola tsy tonga Jesosy tonga de mitandrema didin'andriamanitra de mbola tsy tonga Jesosy fa reo fahotanao reo Jesosy ke tena ny teny mielo lalana anareo matsy amin'ny fariseo sy ny sadoseo sy ny mpanorandalàna ielo lalana anareo ny vehivavy janga sy ny mpamoretra satria reo nahita lalana anankiray tonga de nitandrina didin'andriamanitra tsy nitsarovana tsony dingan-davy zany raha tsy hainao ny anaran'izany fa ty koa misy fisotomana saitsika fa raha ny marina ny 27 fa raha ny marina ny miala amin'ny fahamarinana ka manao meloka ary manaraka fahavetavetana rehetra zay nataony ratsy fanahy ho velona va izy ny fahamarinany rehetra zay nataony de tsy ho tsarovana noho ny fahadisoany zay nandisony ny fahotaniny izay nanontany de ho faty izy rehetra misy olona tsika mieritreritra za anaty fahamarinana za efa 30 taona zao mitandra ny andro sabata tsy ninakoso tsy nanao zao de mitoky am'izay ianao za mitandrina didin'andriamanitra tsara zany de toizo hatramin'ny farany fa aza mivoana ianao fa vao mivoana eo ianao ny anankiray ratsy voalohany ataonao eo ino ny tsarananao adino daholo ndray koa ary zay mahatonga ny sosy ny tepy fa ny voalohany ho farany ary ny farany ho voalohany ka mitandrema ianao ianareo zay manao efa mijoro tsara ndrao lavo ho ny tenin'andriamanitra halleloia anaty fahamarinana ianao de tazomy mandra-pahafatinao ny fahamarinana fa zany ny afonjanao aza mitoky am'le za efa 30 taona zay nanao mpan'andriamanitra za ndray tsy za zao hoe de tsy mbo any an-danitra fahitanao tsahako miteny an'izany ny zavatra ataoko de zao eto amin'ny lohanareo eto hitarika anareo amin'ny fahamarinana fa any ambadimbadika any amin'ny tsitanareo any mandeha amin'ny fahamarinana de fantatro fa azoko antoka fa le fahotako nadron'andriamanitra hatramin'izay iny mbola hitoy adinony ndray iny raha pitsoray de mbola anao marina de adinony foana iny fa tsy toky am'izay efa vitako tao aloha fa raha maverina manao ny ratsy iny no tsarovana
ary le tsara rehetra nataoko adino avokoa eo ny tena zavatra palahelo kotsy aloha ve zay ratsy rehetra ny adino ty avana malahy de mba miaina amin'ny tsara andeo tandrina didin'andriamanitra sika atsika nompan'andriamanitra fa ty atsika andriamanitra ary tsy sitrak'andriamanitra tena tsy sitrak'andriamanitra ny atonga avatsika any amin'ny elo tsy sitrak'andriamanitra ny atonga atsika any amin'izany fahaverena zany mandrakizay zany raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faratsinina taony ka manao zay marina sy maizy de velomina ny fanahany raha mahita izy ka miala amin'ny fahadosoana rehetra zay nataony de velona tokoa izy fa tsy ho faty tsy otana mitodi ka mibeba amin'ny fahadosoana reo rehetra de tsy ho tonga fatafitohinana mahameloka itsony anareo isoro afaka aminareo fahadosoana rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao anatinareo fa nahoana no faty anareo tananak'Israely fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty hoy Jehovah tompo ko mibeba ianareo mba ho velona mibeba mba ho velona ny azo fijaliana ry havana malala atao farak'izay teny amin'ny tendrombohitra ambony indrindra ary ny mahavariana ny azo fijaliana nisy an' Jesosy ny azo fijaliana lehibe indrindra avo indrindra teo amin'ity tany ity hatramin'izay ny antony de tsotra mba natao taza amin'ny masony olona rehetrarehetra mahato anao Jesosy natongavany Jesosy teo ambony azo fijaliana de mba hanananao fiainana mampirehry raha maty Jesosy velona am'izao tsika miteny zao fa ianao raha nanaiky mbola ho faty nefa Jesosy efa maty ianao tsy ho velona fa ianao ho faty maherezy ianao ho tain'Andriamanitra any ianao misy lalana anankiroa ny akavanana makany amin'ny fiainana mandrakizay ny akavia migodana be makany amin'ny fahaverezana mandrakizay ny hazo fijaliana de nataon'Andriamanitra nitsangana teo amin'io hazo lalana akavia io mba hisakana ny lalantsika tsy hoany amin'ny fahaverezana fa mba mahita n'io tsika misy hazo mijoro eo de mendranotsika mahita ny zanak'olona maty teo ary ny rano mikorina eo de maka amin'io rano io tsika de midio de andao any amin'ny lalana akavanana andao velona mandrakizay miandry atsika ny lanitra tsy natao atsika ny elo fa andao atsika mba hiaina ho velona mandrakizay tianao Jesosy ary vonina andray anao izy niza ary ninina ny zavatra nataonao talohan'izao androany zao ny manomboka eto ny tian'Andriamanitra ho hita iova ve anao sa mbola hijanona anao ratsy ihany ho avy Jesosy tsy tokony hampatahotra zany farandro zany raha olona efa nidio ianao satria fantatrao fa na ho potika ty zao tontolo zao ty raha impimaso antsika te mivadika tsy potika mandrakizay voninahitra ny ao n'Andriamanitra rery ihany mahereza atao hiala amin'ny ratsy fanao ty atsika Jesosy aleluia amen raha izao le mpamakitrano raha nilazako de toy ny angano rehefa nandeha teny an-tsena tompivarotena hoe motiava ianao de tolay vehivavy ilay satanako mijoro ambany itoram-bato ireo mpanorandalana itorakay vaianao ankehitriny anefa fantatro fianao no efa ty ay taloha Jesosy ianao ko tsy nanamelokay na firazanioto efa vitako tavelanao ieloko Jesosy ianao lay niadiko ampototry ny azo ny jalinao mametrako ny fiainako ianao no mpanavotray ianao ilay misolo vavahay sotra Jesosy fanandray ny famonjenao vifanekena zay no azo ekena
kehitrina nefa fantatro fianao no efa ty aitano Jesosio ianao ko tsy nanamelokay na firazanio de fa vitako navelanao ny eloko Jesosio ianao lay miadiko ampototsy mizalinao mametrako ny fiainako raha tsika vavaky zany tenin'Andriamanitra zany riavana malala no tsika tena hiteny hoe mba hampandrosako ianao Jesosy araka zany izy zany mihitsy hoe hampandrosanao an-tanànany Andriamanitra tsisy mariny tsika naray ary tena tsy tanteraka tsika riavana malala zany mahatonga atsika hoe rehefa ny fo ara-panahy tsika dia tena ny fo ary rehefa nivavaka tsika dia tena hivavaka mety ozy angamba ianao hoe to tsy misy tenenina fa tsy zany didin'Andriamanitra zany eto amin'ny fandarin'Andramoka izao satria riavana malala na dia ny mpitarika eto amin'izao fandarin'Andramoka izao zao fotsiny aza dia ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ny mba nahitany sitraka eo anatrehan'Andriamanitra satria ratsy loatra halleloia fa na dia ratsy aza dia mbola novonjen'Andriamanitra halleloia ary azagaga ianao hoe tena miazakazaka mihitsy izy mivady mitandrina didin'Andriamanitra sy mitona ny olona eny riavana malala tsy ahitany lanitra zany raha zao olona zao raha tsy noho ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny fanaovana ny andehanana araka ny lalàn'Andriamanitra riavana tena ratsy tena maloto tena nanao akanjo maloto ary teo foana ny Satana teo akavananay ny ampanganay isan'andro satria be loatra ny zavatra azo ny ampangananay tsy haiko ianao fa raha izay dia be loatra ny zavatra azo ny ampangana ary tsika nahazo vahana ny devoly soa ihany fa mahato anay Jesosy ary rehefa mahato anay Jesosy dia ndraisinay ny rahany ary tianay izy ny nanehoanay fa tianay Jesosy dia tsy mifitenenanay ihany hoe tianay ianao Jesosy fa Jesosy ny teny zay tia dia hitandrina ny didiko dia zao hitanao zao zao hitanao zao tsy haiko mety fanehoanao fitiavana an'Andriamanitra hoe za Andriamanitra ampianahy fotsiny miteny hoe tianao fa ny ataoko ihany ny ataoko anjaranao manokana izay fa raha izay dia miteny aminao isan'andro halleloia ary manoro-hevitra anao foana hoe andao hitandremantsika ny didin'Andriamanitra fa ho fafana tsy misy hotsarovana tsondry ny fahotana rehetra izay nataonao mahafinaritra an'Andriamanitra any maheno anao miteny hoe tiako ianao Andriamanitra mahafinaritra an'Andriamanitra mare an'izany vavakirara toy izany hoe tiana ianao Andriamanitra fa mahafinaritra an'Andriamanitra lavitra mahita anao
na misy fotoana sendra manadino miteny an'izany ianao fa ny didiny tsy adinonao no mitandrina azy. Ny didim-panjakana ravana tena tsy sahan'ny olona mandika an'izany a. Asena manao masika sika mino fa tsisy amintsika eto na ray ara manadino masika isaka mivoaka ny trano. Nenay zao ravana malala hatrany anaty tomobila hatrany anaty posina akanjo feno masika. Amin'izay rehefa sendra adino ny anankiray dia tsy adino mihitsy iny so mandoa lamondy. Fina moa zay lamondy ny fanjakana ravana miohatra amin'ny mety lamondy mandrakizay nefitsika tsy mitandrina didin'Andriamanitra. Androany a tenenao amin'izay hoe Jesosy a iainga androany iainga zao ilay zaza zanakadala ravana ny teny a iainga zao. Tenao koa mba mitenena androany iainga zao Jesosy a mba hanaradian'izao fikambanana zao a fikambanana hitandrina ny didin'Andriamanitra. Alleloia. Ary mitarika anao isan'andro hitandrina ny didin'Andriamanitra. Tianao Jesosy, tiatsika Andriamanitra, anananao ny safidy ankehitriny. Andriamanitra tsy miforsery avana, tsy manery izy fa safidy foana miaraka amin'Andriamanitra. Ny devolony tsy manome safidiny olona fa rohizany amin'ny rojo vy. Fa Andriamanitra miandry anao ho tapa-kevitra izy. Nefa miteny anao androany hoe azaila fangatakandro fa tsisy tompony hampisosika fa mila fafana farak'izay angan'ireo fahotana rehetra nataonareo dia tsy ho tsarovana intsony fa iseho amin'ny fitsaran'Andriamanitra tsika rehetrarehetra reto. Tsy iseho amin'ny fitsaran'Andriamanitra tsika rehetrarehetra fa rehefa iseho anatrehan'Andriamanitra isika dia mba obedesin'Andriamanitra ny devoly hampanganao eo akavananao eo amin'izay fotoan'izay satria efa nisonona ny akanjo maloto teny aminao. Ivavakintsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao zay satria notahinao zahay a. Misaotra anao zay Jesosy satria notantaninao zahay a. Ary dia tamin'ity androany ity dia voatory teto indray zany afatrao zany. Fantatray Andriamanitra fa vonony ianao a ny tsiatsiaro intsony ny anadiny tanteraka ny firatsy rehetra zay vitanay ary isoranay ianao zany. Misy olona koa eto Jesosy tena tsy marina be deabe a mpanota matevi-koditra fa za matoky ny famindraponao za matoky ny fitiavanao a Jesosy a. Dia fantatro fa ho esolonao ny akanjo maloto zany olo zany raha manaiky izy amin'ity androany ity. Dia hosolonao akanjo madio dia asianao amamany lohany ary ho ampaingonao ilay fiangona masina izy amin'ity androany ity. Misaotra Jesosy malala. Voninahitra ho anao ary devoly sy ny satana zay mitady hijoro akavanana hampangana isan'andro dia didina sorohana amin'ny anara-maheranao Jesosy Kristy tompony sabata tsy anakely tsy ara-pahefana amin'ny fiainana. Fa ny rahanao ny matorana an'izany tongotra aman-tanana tsy hanelingelina tsy hampiverin-dalana tsy hampangatsiaka ny olona amin'ny fitiavana anao amin'izao andro farany izao. Misaotra Jesosy a. Betsaka ny tsy voalazako nefa raha zay voalazako ihany Jesosy a no ho teneniny eto dia ho maty antoka izahay. Raha zay voalazana ihany no tanteraka dia ho maty antoka izahay. Fa androany zay miteny hoe mihoatra lavitra anao zay mba eritreretinay dia ho ataonao satria Andriamanitra mpanasoa ianao. Misaotra betsaka Jesosy a. Ny dera sy ny haja misaotra sy ny voninahitra dia fanao hatramin'izay dia ho mandrakizay a. Tsisy voatsaingy ny volonam-piaza ny teny rehetra zay nafafy teto fa moa avy zato eny a tsy manam-pataperana. Misaotra Jesosy a. Halleluia. Amen. Ivavaka ho an'ny firenena na Baviberta amin'izao fotoan'izao tahiny tompana Baviberta. Tahiny tomposika rehetra hiara ivavaka ary isika. Ry Jesosy tompo tsara indrindrao mbola faly misaotra anao izahay. Misaotra anao tompo satria nomena fotoana ary nanjaka teto ny fanahy masinao. Tena namalivavaka tao anatinay an'Andriamanitra nafahanay niheny ny teninao izay nampitondraina ireto mpanomponao ireto. Jesosy malala tsy hainay tsy saotra anao ny lehibe ny fitiavanao anay ary nadiananao zavatra izay tsy nety teo anatrehanao izahay. Ny fonanay teto anatrehanao ary nihaino anay ianao mbola nafahanay ary nomenao anay izao fotoana lehibe izay niarahanay nombom-bakoka izao. Amin'ankehitriny Jesosy malala tsy miafina aminao. Mitondra mbavoka ho an'ny firenenay Jesosy malala engany Andriamanitra nadiananao ratsy teo anatrehanao izany firenenay izany. Ny malagasy Andriamanitra tsy miafina aminao ny tempony tsirairay avy
Manomboko androany mihaino teninao izahay ary etipazo ny masonany amin'izany firenenay izany. Ary eto visaintsaina ny amin'izany firenenay Andriamanitra ny teninao, ny teny fahamarinanao ary anjaka ny fanahy masinao hibitsika mangina ao anatin'izany firenenay izany ny vahoaka rehetrarehetra hiaiky ny fahadisoan'ny tsirairay avy. Hiaiky hanety tena eo anatrehan'Andriamanitra, hiety eo anatrehanao hatsaro ny tsy fahamendrehan'ny tsirairay avy, tena handeha amin'ny lalan'ny fahamarinanao ary hiaiky ny fitantananao eo an-tanàna mandrakarivo izany firenenay izany. Ary maro Andriamanitra ny asan'ny devoly, maro izay tsy ambolenao, indrindrandrindra ny devoly izay mibitsika izay te hiampanga izany firenenay izany, te nameloka ny firenenay Jesosy malala manomboko androany Andriamanitra mamindrafony amin'izany firenenay izany, tena hovany foantanan'ny tsirairay avy ary miaiky hanaraka ny sitraponao izahay, tena mitalaho amina raha misy nataon'izany firenenay izany ahafahany amin'ny ratsy rehetra Andriamanitra, fa voniko hiaino ny teninao, handray ny tenin'ny fahamarinanao. Ary amin'izao fotoana izao isaoranay ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao tamin'izao fandaharana izao, ny fitantananao ny connexion, ny fitantananao ny fitaovana rehetrarehetra indesina natanteraka izao fandaharana izao, tsy hainay ny tsy isaotranao Tompo satria avy tamin'ny alalan'ny famonjenao sy ny famindramponao, tamin'ny tsy fiainonay na dia izay nataonay tsy teo anatrehanao azy, kanefa Tompo malala noho ny fitiavanao anay, mbola nomena fotoana izahay nafarana izao fotoana izao. Izany dia apetraka feno am-pelantananao, raisoka hanjakao ho voninahitry ny anarana masina. Misaotra reo, misaotra fanahy masina. Halleluia, amen. Halleluia, misaotra betsaka ny anavaviberintsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra, tao anatin'izay vavaka izay dia misaotranao ihany koa nahatrany hatramin'ny farany. Mifarany eto ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra, satria manao izay mbola tsy mahafantatra dia manana web radio tsika, Aki radio ny anarany izay afaka henonao ao anatin'ny www.andramakaizao.com www.andramakaizao.com dia afaka miheno ny Aki radio ianao izay mandeha andro aman'alina 7 andro anatin'ny 7 andro, ary misy toriteny foana isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina. Raha pitso amin'ny folo maraina miverina mandeha zao fandarana zao raha tsy naino hatramin'ny voalohany ianao, dia misy toriteny koa amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo alina. Dia ankoatran'izay moa ny hirahira teny vahiny, anglisy, frantsay, malagasy dia lahatra mampionina eo dia manasanao hihaino finaritra. Dia samy hitain'Andriamanitra tsika raha mbola tsy tonga any amin'ny roalanitra zao dia eo neto indray tsika raha pitso amin'ny 7 alina. Dia amin'ny faraparan'ity volana ity tsika dia hanao fivadikanana 3 andro, omenantsika eo ihany ny fandaharam-potoana ny amin'izay fa zao dia efa mimakomana amin'ny sakafo tsara, fa 3 andro tsika tsy saraketo anatin'ny 3 andro anona tanjona angezabetsika ao anatiny io. Halleluia. Tsy fantatritsika na io fivadikanana farany ataontsika mialohan'ny hevin'i Jesosy, tsy fantatritsika izany na mialohan'ny korontanany ity zao tontolo zao ity ka mety tsy fankahitantsika intsony ohatra izany sanatria ane izany nefa tsy hamozy izay zavatra-hitranga dia hiara hifady hanina isika. Dia mahereza ary isika rehetrarehetra samy hitahin'Andriamanitra. Manana fikambana moa tsika Gamaliela izay hanohanantsika ny sahirana, efa nazabainao taminao teto foana fa misy azonao atao misy voatsirambony tanana ny aminao dia afaka mandefa amika MP anao dia afaka mitondra izay voatsirambony tanana ho agongonitsika ireny dia tsika hanampiana ny sahirana any Madagasikara ao anatin'ilay fikambanana atao hoe Gamaliela. Isaorana an'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany samy hitahin'Andriamanitra raha pitrontsika meo neto. Halleluia, amen, mahereza daholo. Saotra anao nahatrany hatramin'ny farany.